Miarabantsika rehetra izay manaraka sy mandray ny fampianarana ambassadeur ny Soaziady moa zao tokatrantsika larana faharoa ny fampianarantsika ny amin'izao fotoana izao izay mitondra ny lohateny hoe rava ny didifolo. Magnina moa ny rava ny didifolo, inona ny antony mahatonga an'izay a? Ny antony izay atao hoe narava ny didifolo izay mihitsy no jerevantsika ny amin'ny tseny ity. Vao fampahafantarana ny olona rehetra ny hoe tena rava tokoa ve izy? Ny valiteny dia tena rava tokoa. Tena rava ny didifolo sy lana Mosea. Meko antsika ny antony nahatonga an'izay hoe inona ny antony nahatonga azy vava? Fa tena rava izy. Meko antsika koa ny amin'ny farany ny antony hoe narava azy. Voalohany indrindra aloha ny amin'ny ten'Andriamanitra dia izany Yahosoa zany dia tonga ampitambatra ny jiosy sy ny jentilisa. Izay hoe Andriamanitra ny jentilisa ihany izy dia hoe tsia fa Andriamanitra ny jiosy koa. Any tonga izy ampitambatra ny jiosy sy ny jentilisa. Izay teny izay dia hitantsika arikatra amin'ny soratra masina izay vasikely hoe Efesianina toko faharoa hoe ampitambatra ny jiosy sy ny jentilisa izy. Izay hoe famonjeko hatrany amin'ny farany tany jerevantsika teo. Raha vakitsika amin'ny bokin'ny Efesianina toko faharoa dia amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo any jerevantsika dia iverina indray ny amin'ny teny lalàna Mose any hoe any amin'ny mpaminany hoe misy teny miteny an'izany ve any dia vakitsika ary. Dia vakitsika eo no andininy fadimy ambin'ny folo fa io ihany moa izy. Fatao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao tandremana. Efa tonga ansaina zany tsika eto fa misy didy ny ravanao nefa tsika mety tsara fa tsy azo anampiana tsy azo nisorana na didy nefa tsika eto mety hoe rava ny didy nandravana ny fandrafiana dia lalàna nisy didy natao tandremana. Mba anakambany antsika rototo ao amin'ny tena ny olom-baovao iray ka hanaovan'ny fihavanana. Eto zany dia misy fampihavanana eto izy aleo ampihavanana, izy aleo ampihavanana satria hanaovan'ny fihavanana zany olona roatota tsy miova tsy mitovy zany nefa no atambatra noho ny amin'ny tenany ho lasa olom-baovao iray. Zany ny sary mandeha ka raotany moa zany ataontsika sary vetivety zany zay dia tataka an'izao ny sary tsy maintsy asitsika sary kely zany azava tsara aminareo any tokantrano any dia tahaka an'izao izy zany. Ty zany ilay atao hoe zanak'Andriamanitra zany ty izy ty. Dia ty ny hazo fijaliana ty ataontsika menamena ity nampijaliana natonga azy nijaly io ny hazo fijaliana zany dia tato amin'ity ilany ty zany ny jiosy zany ty amin'ny sisiny eto ty. Ty le jiosy zany ty ny jiosy. Dia ato amin'ny ilany ato kosa ny ataontsika mangamanga ny jentilisa. Ty ny jentilisa JTL naovantsika anaran'izy zany na jentilisa na hoe gentil GTL izy amin'ny teny frantsay. Dia reto olona roa reto zany reto olona anankireto zany tena marina teo aloha miady ireo. Miady ireo zay mahatonga ny teo misy dika hoe différent ty zany miady ny dikan'izay. Mbola misy felikely moa izay miady ny dikany hoe mifanipaka zany. Fa rehefa tonga amin'izay Yahosoa raha tsy teo zany Yahosoa dia mifanipaka ireo. Fa ny sary faharoa rehefa tonga amin'izay Yahosoa dia niavana ireo lasa ny fampitatana amin'izay zany ireo zao. Lasa ny fampitatana izy ty zany ny première ligne zany ty fotsifotsy ty zany ataontsika hoe niady izy tamin'ny voalohany. Inona nampiady anazy dia meko anao mivalina fa ny didifolo sy lana Mose nampiady an'io. Didifolo nampiady ary ny tamin'ny faharoa kosany izy nampiavana anazy dia tamin'ity kosany Yahosoa. 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 Izany hoe raha io sary io jerevantsika dia niady ny jiosy ny jentilisa noho ny amin'ny didifolo izay mihitsy ny marina. Ka raha ohatra ka ho ampitambarana tokoa ny jiosy ny jentilisa dia tsy maintsy ravanina ny didifolo dia mitambatra ny jentilisa sy ny jiosy izay fotsiny sary. Dia ho azavaina amintsika izay sary izay rehefa avy eo zany fa tazomitsika tsara io sary eo an'izay nandray teo zany. Ao anatin'ny soratra masina dia hoe atambatra ny jiosy sy ny jentilisa rehefa andresantsika teo. Io izy io. Andininy fahadimy ambin'ny folo ary aloha vetsika vakina. Fatao amin'ny nofony ary nandravana ny fandrafiana dia lalàna nisy didy natao tandremana. Izany hoe ny ravana zany didy folo sy lana Mose
zay natao tandrema ny didy fosy lana Mose iny mba hanakambany antsika roa tota, zany hoe nampisaraka izy zany matoa nyravana, ka rehefa nyravanana izy dia nampitambatra an'izay hoe mba hanakambany any antsika roa tota ao amin'ny tenany olom-baovao ray ka naovany fiavahana. Zay le sary teo hoe lasa rehefa nyravana ny didy fosy ny lalàna Mose, ina ny antony mety tsy meko rehefa avy eo dia natambatra izy roa tamin'ny lalàna Yehosoa. Zay le izay ary ampiavana andiny fenambiny folo ary ampiavana antsika roa tota ho teny iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana zay namonoa ny fandrafiana. Zany hoe rehefa maty teo amin'ny azo fijaliana zany Yehosoa dia nitambatra amin'izay ny jios sy ny jentilisa, fa nisaraka izy zany dikan'izay teo aloha. Inona nampisaraka anazy valiteny didy folo sy lalàna Mose, ka rehefa ho atambatra izy mazava ho azy zany dia tsy maintsy ravana ilay nampisaraka dia ny didy folo sy lalàna Mose. Hojerefa antsika daholo ny sary rehefa avy eo. Andiny fafitambin'ny folo ary tonga izy ka nitoro teny somafaly milaza fihavana tamin'ireo zay lavitra ary fihavana tamin'izay kaiky koa. Zany hoe io Yehosoa io zany no natonga ny jios sy ny jentilisa tafakambara. Nisy zavatra nataony teo. Inona le nataony? Nandravany le didy folo, satria mazava be le andiny fadimy folo teo zay mbola zavaintsika amin'ny teny maro samihafa. Zavaintsika amin'ny teny maro samihafa zany. Valiteny, inona ny antony natonga ny hoe nravana ny didy folo? Satria maninona? Voalohany indrindra ampikambana ny jios sy ny jentilisa io Andriamanitra io noho ny amin'ilay teny hoe ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany. Ikambana zany ny jentilisa sy ny jios ny dikan'izay. Isaia 42 avena indray Isaia 42 vakitsika kely indray mandeha. Isaia 42 Isaia 42 eny andininy fahenina. Vakitsika amin'ny anaran'i Yehosoa. Izao iavay efa niantso anao tamin'ny famarihana ary nitantana ny tananao aho ka hiaro anao dia nomenao fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa. Ho fanekena ho an'ny olona mihitsy, io le fanekena vaovao le nivakiana tany amin'ny lalàna voalohany tamin'ny fampianarana. Io fanekena vaovao io zany no nomena ny olona rehetra ary ho tonga hatrany amin'ny fanazavana ny jentilisa. Zany hoe ny jentilisa zany sao dia lasa mazava noho ny amin'izao tenin'Andriamanitra mandeha zao. Atoka fahazotsika tsara zany zay ireo tokantrano hoe misy fanekena ho an'ny olona ary fanazavana ny jentilisa. Zany hoe tonga hatrany amin'ny faran'ny tany zany ity fanazavana ity. Mbola vakitsika kely le tenin'Andriamanitra zay hoe ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany. Zany hoe vakitsika kely io zay somary kely mamadika baiboly kely io zay adia dia mitatsika io. Isaia 49:6. Isaia 49:6 vakitsika kely indray zay Isaia 49:6. Mbola iverina eo ihany tsika zany ilazana amintsika hoe tena misy famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany. Isaia 49:6 vakitsika voninahitra dada Iavasy Yehosoa. Eno izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanomboka hananitra ny firenena Jakoba ianao sy ampodiny Israely sisa voaro. Fa omeko fanazavana ny jentilisa koa ianao ary mba ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany. Tonga zany ny famonjena makany amin'ny jentilisa fa tsy ho an'ny Israelina irery fa ho tafakambana ny jios sy ny jentilisa araka ny tenin'Andriamanitra hoe ho fanazavana ny jentilisa ary famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany ary ho fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra. Tena zavatra mazava be zany. Ny olana nefa ny antsika rehetra tokantrano dia misy didy mampisaraka ny jios sy ny jentilisa. Andao vaketsika daholo ary ny didy mampisaraka ny jios sy ny jentilisa. Tsy inona zany didy zany fa ny didy folo sy ny lalàna Mose zay tsy azo sarahana. Ny didy folo sy lalàna Mose zay tsy azo sarahana mihitsiny no mitondra ny fampisarana ny jios sy ny jentilisa io. Andao vaketsika ary rary raha nyravana ilay izy fa raha vao tsy rava io na ianao jentilisa io raha tsy afaka mivavaka amin'ny Andriamanitra io fa vao mihainao mpanota mpandika lalàna dia mpanota dia vao tsy makany amin'ny farimy rehetra afy sy ny solofara. Andao antsika maky an'izay teny zay hoe naninona no nampisaraka ny jios sy ny jentilisa ny didy folo sy lalàna Mose. Vakitsika eo amin'ny bokin'ny Exodosy 4:30 ny voalohany indrindra dia manompo andininy 1:10 antsika mamaky. Vakitsika ho voninahitra dada Iavasy Yehosoa. Ty ara ny didy folo sy lalàna Mose zay milaza fa tsy mahazo miaraka ny jios sy ny jentilisa. Ary ho lazaina amintsika koa fa rehefa nivakiana ara ny didy folo sy lalàna dia nirohana ny hafa firenena. Vakitsika daholo zany.
tandremo zay andidiko an'io exodose 34 11 ka hatramin'ny 15 ino rehefa roako hialy eo anatrehnao a ny amorita ny kananita ny etita ny perizita sy ny vita ary ny jebosita koa mitandrema fandrona mifanekenina ampony eo amin'ny tany zay alenao ianao ka ho fandrika eo voanao zay io ary le teny io aza manao fanekenina amponina eo amin'ny tany ilay didy folomena zanak'Israely zany a dia misy teny aon'izao anatin'io fanekena io hoe aza manao fifanarahana amponina eo amin'ny tany 17 fa raha vao ny altarany torotoroany sangam-bato-tsampony ary jinjao ny aserahany zany le hoe tena poteo mihitsy ny momba anazy 17 fa tsy enkoky eo anatren'izay andriamanikafy ianao fa iava dia sary-piaro ianarany satria andriamanitra sary-piaro izy 15 fa andrao ianao no fanekenina amponina eo amin'ny tany tsy mahazo manao fanekenina amponina eo amin'ny tany tsy mahazo manao fiarahana amponina eo amin'ny tany mazava ho azy zany fa vokatra io teny io a dia mamono afafirenena ny zanak'Israely zay le izy zay le danger eo anatin'le didy folo zany zay fa andrao ianao anao fanekenina amponina eo amin'ny tany ka hijangajangana araka ny andriamanitra sy amony zatra atao fanatitra ho any andriamanina izy ka dia sainao ka inona amin'ny fanatitrany aza manao fifanekena eo amponina eo amin'ny tany so lasa manaonao foana ka na manaonao foana ianao na tsy manaonao foana efa namoaka adidy izy hoe aza manao fanekena eo amponina eo amin'ny tany tsy mahazo manao fifanekena eo amponina eo amin'ny tany zay mitandrema fandroanao fanekena amponina eo amin'ny tany zay lenao ianao ka ho fandrika eo voanao zany efa didy mipetraka mihitsy io 12 io hoe tsy azo atao mihitsy ny a ny zanak'Israely ny israelianina tsy mahazo mifanaraka amin'ny amerikanina na ny frantsay na ny anglisy na ny sinoa na ny afrikanina voarara zany rehefa tsika mahita am'izao tsika miteny zao mifanaraka tsara ny amerikanina sy ny frantsay sy ny israelianina mifanohitra amin'ny didy folana zany zany ny profa tsisy manaraka an'io didy itsony ny olombelo eto ambony tany efa samy miaraka manetsaketsaka an'io ary zany ny profa tsy maintsy ompiteny ty zao tontolo zao ty satria vohitsakitsaka daholo ny teny rehetrarehetra io zay mahafinarinaritra ny olona ny tazominy ary efa tsy mahafinaritra anazy ialany fivavahana tsy mandeha amin'izy tsony fa ny anjaran'izay adia dia mameronareo a iverinao mihatsarana rehetrarehetra zay aloha ny voalohany zay fanaporofona hafaharoa azy noho ny am'izay teny zay a dia nydidina mihitsy ny zanak'Israely andringana ny hafa-firenena zany hoe raha teo akaikinanao tamin'izany manao amerikana na frantsay na anglisy na sinoa malagasy nyvonoany zareo ianao hofakitsika ara ny tenin'Andriamanitra ka mibokyn'ny Deutéronomia 7 Deutéronomia 7 amin'nomboka ny 1 ka hatramin'izay mahafinaritra antsika eo Deutéronomia 7 andininy 1 sy ny 2 zay andiny 1 sy ny 2 Deutéronomia 7 1 ka hatramin'ny 2 rehefa entiny avandriamanitra ianao ka tafiditsany amin'ny tany zay efa idiranao olovany ary firenena maro no voaroaka ny aly eo alohananao dia ny etita sy ny girgasita sy ny amorita sy ny kanita sy ny perizita sy ny vita ary ny jebosita dia firenena fito lehibe sy mahery-no ianao ary raha teo zany ianao frantsay dia efa maty ianao ary raha teo koa ianao amerikana dia efa maty ianao ary raha teo koa ianao sinoa dia maty ianao raha teo koa ny afrikana ianao afrikana maty koa ianao ary raha teo ianao japonais dia efa maty koa ianao fa saingy ianao tsisy teo tamin'izany fa zareo ny teo a fa nyvonon'Andriamanitra daholo dia noho nge dia firenena fito zay lehibe sy mahery-no ianao ka rehefa voatolotsy avandriamanitra eo anoloanao ireny ka resinao a dia aringano mihitsy izy tena aringano mihitsy voanohy ny dikan'izany aza manao fanekena aminy verandray mandeha le teny aza manao fanekena aminy na mamindra fo aminy aza mamindra fo aminy mihitsy ny ianao andin'ny 7 apitsika 7 ary aza mifanambady anakaminy ny zanakao vavy tsy omena ho vadiny zanakao lahy ary ny zanavavy tsy ho vadiny ny zanakao lahy tatsika tsara amin'izany fa tena tsy mahazo mifampiraraha mihafa firenena zay na te didy fosy lana mose tsy azo ekena mihitsy ny a ny hafa firenena hifanambady na hiaraka amin'ny israelianina dia tsika ny hoe zao tsika miteny zao firy ny israelianina efa mivady amin'ny hafa firenena voahitsakitsaka io didin'Andriamanitra io ny dikan'izay rarina ho avy ny famonenana olombelona rariny raha ho avy ny fanapitenana olombelona iomany ianao dia toy izy antsika ny le teny filmoa zany parantèse kely nombeko nefa misy zava-doza amin'ity tany ity fa mbatonga saina ianao dia toy izy antsika amin'izay ny teny hoe rehefa misy any zany fandringanana zany
de tena misy ve ny tena fanesorana ny zanak'israely marina ny faniliana an'ireo hafa firenena reo de tena misy le izy raha vakitsika mihitsy ny hoe tena aringany mihitsy izy a misy bola boky kely zay vakitsika kely boky ny levitikos ary a levitikos toko faharoapolo no vakitsika kely amin'izay hoe andiny faharoa amby roapolo sy ny telo amby roapolo a ary ny efatra amby roapolo no vakitsika levitikos 20-22 ka hatramin'ny 24 no vakitsika kely a fa namafisana azy hoe tena mankala hafa firenena io andriamanitra io raha didy folo io ny resanao io andriamanitra io mihitsy no mankala anao raha vo didy folo io ny resanao levitikos toko faharoapolo a jereo ange ny fankalana io andriamanitra ny hafa firenena enolo ange ty loko andininy faharoa amby roapolo izy teo 20-22 ka hatramin'ny 24 zany de vakitsika amin'ny anarany aosoa de meny daolintsika rehetra ianao zay manaraka na vahiny ianao na malagasy na fa firenena maro samihafa na afrikana na français a na amerikana na anglisy a eno tsara ty fanazavana ity levitikos 20-22 jusqu'à hatramin'ny 24-23 ary tandremo ny didiko rehetra sy ny fitsipika rehetra ka rao izy mba tsy andohanareo ny tany zay hitondrako anareo honenana mandoa zany io tany io raha mandika ny teny israelianina de io tanyny israely io ary aza manaraka ny fanao ny firenena zay foroako eo anoloanareo fa nanao izany rehetra zany izy ka dia halako zay andiny fifatelo amby roapolo ihany ny farany 22 sy 23 raha io andriamanitra io zany no resanao io dada iava io eloheny israel de zao ny voalazany hoe halany ianao satria mpanao ratsy zava-misy zany ny tsy mpanao ratsy tam'izany de ny israelianina rery any ka raha ianareo zay hafa firenena afrikana amerikana anglisy sinoa japonais no ny fanena tamin'andriamanitra tam'izany fotaona zany de efa naringany koa nareo halany nareo zy ny ten'andriamanitra ka ny zavatra hala zany nge ankalaina zany nge vonoana sy aringany e zay na tonga ny bokyny Deutéronome hoe vonoa reo de aringany reo zay ny fanazavana voalohany ka noho izany inona ny toky tenenina amitsika ny am'izany sary rehetra zany doke jerevantsika ny pratikan'io fa tena ndroany zanak'israely marina nge ny ina moa ny Néhémia 13-3 vakitsika Néhémia toko fahatelo ambin'ny folo a nge vakitsika ty teny ty amin'ny andin'ny fahatelo hoe rehefa nyvakina koa lalàna Mose sy ny didy folo de ndroany zanak'israely ny hafa firenena mandroka hafa firenena io didy folo sy lalàna Mose io zany lalàna tena izy zany fa azotsika mahita tsara fa mizotsika miteny zao tsy misy anyzany tsony a zay ny profy efa tena tezitra mihitsy io andriamanitra io ka efa tena tsy nanany teny ary efa tsisy maratsony izy koa fa tsy mivaky aloha hamonanao izy nitika an'izay hamonanareo olombelona izy nitika an'izay zay ny eviny ambassadeur-ny soa ziady aha ety ambony tany hamonjy anao zay mandre ankehitriny tena tsy ndriko mihitsy ny teny hoe hamonjy anao zay mandre a ary maromarina koa nasaina ny aino ahy ka maizy anao miainonao to nasaina ny aino ahy ianao a anisan'le hovonjeny ianao a de aza miaraka am'le olo efa manolotra ny tena no faty makany amin'ny elo fiatsika ny teny ary Néhémia 13-3 ary rehefa reny olona ny lalàna dia navahany hiala tamin'ny Israely a ny olona hafa firenena rehetra zay navahany niala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra izany hoe raha vovakina zany ty didy folo ty sy lalàna Mose zay tsy misaraka de mandroka mihitsy ny zanak'Israely roany ianao ny lalànany israelianina mihitsy ny manao an'izay ka atahoana moa zany ny ampitambatra ny jio sy ny jentilisa zany raha eo io lalàna mandroka hafa firenena io satria raha vovakina ny didy folo sy lalàna Mose zany hoe raha ampiarina ny didy folo sy lalàna Mose a de tsy maintsy mamono anao hafa firenena izy nateo hafa firenena de ny olona akoatra ny israelianina nateo hafa firenena raha ny soatra masina ny resaha raha vo misoatra baiboly zany resahana de nateo hafa firenenao a de ny akoatra ny israelianina zany hoe ny frantsay ny anglisy ny afrikana ny comorianina ny malagasy ny japonais ny sinoa ny vietnamianina ny australianina frantsay niza zany dia hafa firenena daholo reny fa ny tsy hafa firenena kosa dia ny israelianina satria izy ny tompony le teny atahoana zany ny mampitambatra andreo satria raha vo mitazomina ny didy folo sy lalàna Mose de mandroka hafa firenena
ny didi folo sy lalana Mose voaroka reo ataona zany mampitambatra anazy iny le sary miaiky atsika hoe jereo am'izay nge le sary io le sary io raha voavakiana zany ny didi folo io hitatsika io a dia misaraka ny jiosy sy ny jentilisa raha vo io didi folo io de nataony Iosoa zany a novonoina le didi folo teto am'ty azo fijaliana ty a nampiakarina teto am'ty azo fijaliana ty le didi folo ty le didi folo nalefa teto nampiakarina teto le didi folo a de nyvonoina teto le didi folo de nytambatra ny jiosy sy ny jentilisa io ambany io raha tsy maty zany io didi folo sy lalana Mose io a tsy afaka mitambatra reo satria voasaka an'izay lalana zay ka raha ho atambatra Iosoa zany jiosy sy ny jentilisa de tsy maintsy vonoina ny didi folo sy lalana Mose zay ny valin'le fantainany meko anareo teo hoe fa maninona ny ravany io a de satria mampisaraka jiosy sy ny jentilisa dovakitsika raha ten'Andriamanitra am'izay aventsika le boky ny Efesianina teo a Efesianina de 15 de ovakitsika amin'ny dika teny maromaro de hitantsika mihitsy fa tena Sefer Torah io teneny Efesianina de 15 voloaza avy koa ny atao ina moa dikany teo Torah zany Efesianina de 15 fa tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana de ny lalàna nisy didina tao hotandremana mba hanakambany atsika rotota ao amin'ny tena ny olom-baovao raika anaovan'ny fihavanana zany hoe raha va tao amin'ny nofony Iosoa zany a ny didi folo sy lalàna Mose zay hoe nandravan'ny fandrafiana de ndao zany de vakitsika izy eo amin'ny bokyny Sefer Torah ny jiosy ny atao hoe Sefer Torah de bokyny lalàna na le bokyny jiosy zany de ny soatra masina soratandreo jiosy hebreo reo a de tsika moa manana tena marina de voakatsika ato izy a ty lay baiboly jiosy ty zany amin'ny teny hebreo amin'ny teny anglisy moa de zao ny titrate hoe the Aleph and Tau Mashiach means are for all mortals to repent and to fulfill zay moa zany solotrato a de tsika moa tsy de amaky an'izay fa le Efesianina de 15 no vakitsika ity moa zany de baiboly hebreo le izy zany hoe itamasiah.com zany que bible comme hébreu itamasiah.com zay zany izy zay zany ho an'ireo zay mamaky an'io fa meka an'ireo ny anaran'izy teo afeko indray mandeha tsy hitako trony izy teo fa tsy mety mandeha bible itamasiah.com zay ny anaran'izy zany io jerevantsika ato ambany eto am'izay zany le Efesianina de 15 io jerevakitsika ato satria baiboly hebreo zany ty Efesianina izy moa zany ty Efesianina Sefer Efesim moa filazany azy ato amin'ny bokyny hoe Sefer Efesim zany hoe Sefer Torah ihany zany moa sa bokyny lalàna ny dikan'izany fa teny nakany amin'ny Efesianina ny dikan'io teny io zany toko faharoa de telesaritsika kely a enregistritsika kely a de andiny fahadiambiny folo vakitsika hoe Efesianina de 15 somary misy teny hebreo moa ato zany fa de anjaratsika no mihaino fa ezako vakina araka ny izy zany io zany le teny hebreo io hitatsika io reo lavabe reo teny hebreo reo a ito moa zany le toraty efa hito akeketo ty fa aloha toizatsika am'izay le famakina ny teny zao de ny dikan'io teny hebreo zany ty ny fandikanana azy babatlo hayeba bibsaro et torah hamitsot vahakotrokot libro atreo ihany de ampy atsika zay nafso etasnaim ladam etradash vayas shalom de nijerevantsika zany le teny eto hoe Efesianina de 15 io a Efesianina de 15 io hoe babatlo hayeba bibsaro et torah zany tena resany eto ka ny Efesianina de 15 io de laza hoe rava ny lalàna
ka Torah le rava eto zany ka ny Torah moa ny hoe lalàna Mose tsy ny didy folo na hoe didy folo sy lalàna Mose zany hoe ny ao anatin'ny baiboly hébreu dia milaza mihitsiny fa ny Torah ny rava zany tsy misy idirany hoe ny fandrafiana ohatr'izao ary fa ny Torah mihitsy ny rava dia vaketsika amin'ny teny anglisy ny izy a Ephésiens 2:15 Ephésiens chapter 2 verse 15 voilà by abolishing in his flesh the hostility which is the law of commandment tena lalàna mihitsiny ao anatin'ny commandement nefa antsika milavo voany jerevantsika tao fampianarana tao amin'ny numéro 1 fa tsy azo anao ampiana tsy azo any esorana ny didy fosy lalàna Mose fa boky ray no misy anio a dia tsy azo anao ampiana tsy azo any esorana tsy misy an'izany hoe ity lalàna ty anasorana atao tsy azo atao zany tsy izy atao hoe ity lalàna ty anampiana kely ao tsy azo atao an'izany hoe didy fosy lalàna Mose io fa tsy azo anao ampiana io a ka tsy azo any esorana ihany koa fa ny voalaza ato zany dia hoe lalàna mihitsiny a la loi des commandements mihitsiny a no ny ravana kina zany raha tsy ny tena ny fotobeny mihitsiny a dia ny didy fosy lalàna Mose zay natonga ny tena Andriamanitra voalaza mihitsiny ato araka ny voalaza ty hoe Torate et Torate zany hoe Torah mihitsy no rava araka ny Ephésiens 2:15 lova ketsika eo fa Ephésiens 2:15 misy an'io a so nareo miteny hoe hafa io Ephésiens 2:15 io a bakeo bakiko ny ato ambony ato hoe bokin'ny Ephésiens ato so nareo miteny hoe tsy izy io Sefer Ephésiens chapter 2 Sefer Ephésiens chapter 2 a dia hiditra am'izay tsika tika hatramin'ny verse 15 voilà ozany hoe ohatra ny sateny gasy ny teny frantsay ny teny anglisy ny ataonao tsy mampaniny zany fa mampianatra zay dia zay aizanao anazy ny tena important io izy io bebatilo hayaba bibisaro et Torate voilà io izy io lay Torah mihitsy ny zany ravany dikan'izao a raha ny ten'Andriamanitra ny jerevana io zany a lazaina amintsika rehetrarehetra pahabe maso fa tena rava ny Torah fa raha tsy rava io a dia tsy afaka mitambatra ny jios sy ny jentilisa voilà lao tsika ary hijeryn'ny sary am'izay zany a aventsika am'izay le tableau teo a lay misy an'lay saritsika zany raha vo tsy rava zany ny didy fosy lalàna Mose dia tsy tafaraka ny jios sy ny jentilisa dia ataontsika zany ny sary gomentsika aloha hiala tany a dia aventsika le mandeha zany ny sary zany am'izao tsika miteny zao asa misy kisarisary indray mivoaka ry teknisianina dao atsika ireo amafan'izy a eventsika ny sary zany a voalohany zany ny jios sy ny jentilisa ataontsika sary raha mbola tsy tonga zany ity zany ny jios ty a matavy be ataontsika zany izy a ty zany ny jios ty juif zany io a dia ty a ny jentilisa ataontsika mangamanga ty zany izy a ty zany ny jentilisa gentile dia ny ady reo a dia ny didy folo mihitsy ny nampiady an' zareo ty ny didy folo ty leo ataontsika somary mazavazava le izy voilà ty ny didy folo ty a ny didy folo a no nampiady anazy dia 10 commandement i 10 10 commandement izy amin'ny anglisy zany io a no nampiady ny jios sy ny jentilisa zany hoe ny relation entre juif sy ny jentilisa zany tamin'io fotoana io a tena coupé tanteraka zay ny dikan'io relation tato zany a zany hoe ny fifandraisan'ny jios sy ny jentilisa zany a tena barazy be mihitsiny barazy mihitsiny ta dia tena ataontsika matavitavy ta dia tena hoe tapaka mihitsy zany iny tapaka mihitsiny coupé noho ny amin'ny didy folo a tsy mifandray mihitsy ny jios sy ny jentilisa
sary voalohany ty zany première schéma zany ty otrika numéro 1 ty zany numéro 1 ty numéro 1 io a ny adiny jiosy ny gentilisa numéro 2 ndray ahoana ny sary numéro 2 ndray ny sary ohatra ny ahoana ny sary indray nitrangatranga tamin'ny numéro 2 vonoany eo soato eo ambony azy fijaliana nina moa ny didy folo sy ny lana mose petraka am'izay zany ny azo fijaliana eto a ty ny azo fijaliana lasa de ny antona teo Yahosoa zany tsy hitaontsika hoe ty Yahosoa ty ny antona teo Yahosoa ty Yahosoa ny antona teo a io Yahosoa ny antona teo zany io menamena kely io tina teo hoe Yahosoa ary Yahosoa ny nandravan'io fa tsy Jesosy zany tsy nandravan'io zany tsady tsy mahay an'izany izy Yahosoa ny nandravan'io a de rava teto ny didy folo sy lana Mose fotika teo le ty maromaron ty zany nifantsika teo ataoko kely izy ty zany didy folo sy lana Mose ty a iny soratra iny a de ny vonoany Yahosoa teo a ataotsika croix menamena ataotsika croix menamena mihitsy izy a de rehefa ny vonoana zany ty didy folo sy lana Mose ty de nitambatra an'izay ny tiako atonga eto ny fandray tanana ny jiosy ny gentilisa zay ataotsika sarisary farany eto a ty am'izay ra ny jiosy a fa ny fandray tanana ty ny jiosy a fa ny fandray tanana tamin'ny gentilisa moa zay mangamanga tan'olo no atsika anazy fandray tanana tamin'ny gentilisa ty juifa ty gitelle gentile zany dikan'io gentile de ato kosa ny juif ty juif de ny fandray tanana zareo ataotsika misy anina fo mavo be mampifandray tanana anazy a io ny mifankatiavany zareo a de ny fandray tanana izy roa io ny tanana fanifandray de sitsika tsoratra hoe ok tika le ok zany de ny fandray tanana zareo a saraka tsara ny sary zay zany hoe vokatsy le didy folo rava de ny fandray tanana ny jiosy ny gentilisa io le hoe Efesianina 2:15 de ny vakitsika teo Efesianina 2:15 io zany ny sary omenantsika hoe raha tsy teo zany ny Yahosoa nandravany didy folo sy lana Mose de tsy nitambatra ny jiosy ny gentilisa zay na tonga ny ten'Andriamanitra ny Hébreux 7:15 ihany koa hoe manina moa 7:19 hoe rava ny didy folo sy lana Mose donc evaka atsika zay ten'Andriamanitra zay Hébreux 7 amin'ny teny frantsay Hébreux 7 Hébreux 7 19 Hébreux 7:19 car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure expérience par laquelle nous nous approchons de Dieu. Zay. Andininy fa 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Ny ordonnance antérieure dia abolie. Mazava be io a. Zany hoe la loi de Mosè est abolie. Zay ny dikan'io zany ohatsika zay tsy maraka tsara an'le teny a. La loi de Mosè est abolie. Les 10 commandements sont abolis. Voilà Hébreux 7:18. Car cette loi n'a rien amené à la perfection satria ny ordonnance antérieure ny zanak'Israely a le lalana tany aloha tany a de ny didy folo sy lalana Mosè io mihitsy zany le rava satria maninona tsy nitondra nakany amin'ny fahatanterahana la loi n'a rien amené à la perfection. Voilà zay ny antony hoe rava ny didy folo sy lalana Mosè satria tsy nitondra ninina io ten'Andriamanitra anankiroa be zao manambara fa tena rava izy a io nivakitsika teo izay zay moa zany ny fanazavana. De ozy nareo hoe misy olo amin'ny teny hoe ny famorana no nampiady ny jiosy ny gentilisa valy ny diso zao no madiso anazy satria tamin'ny andro ny iza moa tamin'ny andro ny anina de niara sakafo ny ino ny jiosy ny gentilisa any amin'ny Genesis toko fahafilo moa izy dazo kely jerevako kely Genesis
somary jerevana kely zay ten'Andriamanitra zay iza moa mahita an'izay nge atika hatramin'ny Genesis 24 izy iny da zikely jerentsika dia nanao fanasana Genesis toko fahenina amby roapolo avakitsika minomboka amin'ny andininy fahavalo a de toizatsika fahavalo sy ny fahasivy a de toizatsika ary amin'ny andininy 26 a ka hatramin'ny 30 Genesis a fizy teo 8 ka hatramin'ny 9 zay Genesis 8 9 de 26 ka hatramin'ny 30 noke vakitsika anay zay teny zay hoe tsy nampiady ny jiosy ny jentilisa zany ny famorana ka raha misy miteny fa le fiasana de 15 io de resaka famorana atao a valany diso zany tena zavatra tena famonoana olona zany ary tena resaka lainga mihitsy zany a tena famitana Genesis 26 izy teo a 26 a de manomboka amin'ny andininy fahafito izy teo a 6 ka hatramin'ny 8 ny vakitsika zay aloha ny voalohany ary Genesis 26 a 6 ka hatramin'ny 8 zay hitantsika eo zany ary Isaka de nitoetra tao Gerara ary ny lehilahy tompon-tany nanontany ny amin'ny vadiny ary izy anabavika izy aiza moa izany dia midimy fahavalo fa natahotra ny laza hoe vadiko izy fandao hoy izy hamono any lehilahy tompon-tany no Rebeka satria tsara tarehy loatra Rebeka ka rehefa nitoetra ela teo izy de nitsirika teo ambaravarakely Abimeleka mpanjakan'ny Filistina ka nahita fa indro Isaka ny sangy tamin'ny Rebeka vadiny zany Abimeleka zany sady hitantsika eto fa mpanjakan'ny Filistina io mivandravandra be io zany hoe manana ny toerana mizay izy fa mpanjaka dina zavatra nitranga ary amin'ny fahenina amby roapolo arivo akitsika indray a fa niarana nao fifanekena fiarana amin'ny sakafo tamin'ny iza moa andiny favalo amby roapolo mivaketsika fa sivy roapolo ary izy ireo Genesis 26 28 ka hatramin'ny 29 efa hitanay marimarina kokoa fa momba anao Iava i Abimeleka io no miteny a ka de hoy zahay aoka samy anao fiany any isika de izay sy anao ary aoka izay anao fanekena aminao fa tsy anisy andiny fa sivy amby roapolo fa tsy anisy ratsy anay ianao de tahaka ny tsy nanendrenao akory sy tahaka ny tsy nanaovanena inona taminao fa tsy nisoa ihany fa efa nampandehanay soa aman-tsara ianao a fa ianao ankehitriny efa nitahiny Ava andiny fahatelopolo de nanao fanasana ho azy Isaka ka de ninana sy nisotro izy eto zany Isaka sy Abimeleka de efa niara-ninana sy nisotro nefany Isaka de mifora de Abimeleka tsy mifora ka raha miteny nareo hoe ny famorana no nampisaraka Isaka efa mifora satria zanaky Abrahama izy nefany niara sakafo tamin'ny Abimeleka zay Filistina zay ama-firenena mazava zany mivaly teny fa tsy nampiady na nampifandrafy ny famorana ary raha de diso zany zay hevitra zay fa ny nampiady a ary nampifandrafy a de didy fosy lana Mose ary voaporofo tsara zany fa raha resaka famorana nresanao a miaraka tsara nge Abimeleka sy Isaka io niara sakafo a nefany a Isaka de mifora ary Abimeleka tsy mifora ka raha nampiady ny famorana de tokony tsy niaraka izy roa lahy nefa nary izy eto milaza hoe ary de nanao fanasana ho azy Isaka de ninona sy nisotro izy ary nanao fifanekena zay mihitsy le voalaza eto ambony ato hoe hanao fanekena aminao de natao moa le izy ao amin'ny andiny favalo amby roapolo hoe ary aoko zay anao fanekena aminao de zay de rehefa vita le fanekena de nanao firaha misakafo ro zareo porofo fa tsy nampiady ny ino moa ny famorana ary raha misy miteny hoe any ady zareo satria tsy mifampiditra trano ka izay le lalàny Mose le nresako taminareo hoe aringany reo de zay le mahatonga tsy mifampiditra trano lalàna Mose no natonga an'izany zay le hoe ka izany le misy an'le hoe Cornelio de hoe tsy mahazo mifampiditra trano de zay no mahatonga anazy nisaraka tsy nifandray lalàna Mose zany zay no fanaporofonina fa tena lalàna Mose no nampiady zay zany nivaly ny fanontaniana rehetra zay ilanareo a ary voaporofo eto tsara mihitsy fa tena rava ny didy folo zany da ho atsika maky ny fanazavany ihany koa anankiray a
misy tenin'Andriamanitra ozy izy ny olona hoe mahafoana lalàna amin'ny finoana ve hotsika sa de hoe sanatria zany ka hoana zany no ravan'le didy fosy lalàna Mose nefa hoe mahafoana lalàna amin'ny finoana ve tsika de hoe sanatria zany fa vao miay mampiorina azy tsika izany teny zany de tsy midika akory fa hoe foana lalàna hoe raha mihitsy ny finoana de rava ny didy folo tsy izay mihitsy ny izy fa ny fisian'le didy folo mahafaty mihitsiny a no mampiorina an'ilay Yahosoa izay inoana satria Yahosoa lay inoana ka rehefa mahafaty le didy folo ena mahatonga anazy mahafaty satria tsisy matandrina an'io azay no namonoana Yahosoa anazy moa mampiady any Jiosy ny Jantilisa de ny vonoan'Andriamanitra zay moa ny tena antony namonoana anazy ka rehefa ohatra n'izany ka ohatra ny ten'Andriamanitra hoe tsy mahafoana lana fona le ao Israel ny tsy foana fa ny fon'ny Yahosoa mipetraka aty amin'ny Yahosoa ty foana ngeny izy ao amin'ny Yahosoa ny foana ny didy fosy lana Mose fa ny ao Israel mipetraka foana izy dao ndray ataontsika sary ndray zay sary zay teny zay aloha de hitanareo tsara ny fanazavana azy hoe moa ve foana lalàna noho ny amin'ny finoana didy fosy lana Mose zany de valiny de zao mitsika ndray ny sary ty Israel ataontsika sary eto ty Israel zany ty Israel no sary boribory dao zany nareo ny an-trano ao no mihaino radio de ho Israel ao anatin'io Israel io ny didy folo efa mipetraka ao anatin'io ary tsy zakory nanalany io tao mbola ao io mandrak'androany eny zareo ao didy folo io fa rehefa hiaraka amin'ny Yahosoa ianao vao mialamy io zay ny teneniko taminao kosa zay ty ny didy folo ty na le 10 commandement de ty Yahosoa ty kosa ny Yahosoa ty zany aty amin'ny lanitry Yahosoa aty amin'ny le ciel des cieux hoe lanitry Yahosoa raha ny olona raha ohatra zany misy olona ty zany le jitel zany ty zany le jitel ty de amonjy ny tenany na jiosy ty zao ny jitel zany rehefa te vonjena de tsy maka ty Israel izy ko hitandrana didy folo non tany de vonoatsika iny tsy mety satria tsy natokanao anao iny vonony ty fa izy kosa zany rehefa te vonjena de makany amin'ny lanitra makany amin'ny Yahosoa izy de iny lalany zany maka ty izy zay ary raha jiosy koa de ohatr'izay koa ny jiosy sady atao keto misary ty indray ny jiosy ty raha ny jiosy koa te vonjena ity izy ty de tsy mitandrina didy folo koa izy non tsy maka ty mihitsiny izy zany tsy makany amin'ny fitandremana didy folo izy vonotsika amin'ty baraingy menamena ty barazy menamena ty mihitsiny non tsy makany izy fa maka ty amin'ny Yahosoa izy ny mety zay ka de makany amin'ny Yahosoa izy makany amin'ny lanitra iny hoe lalànany Yahosoa no arahany LY no arahany lalànany Yahosoa de ozy le fantena hoe moa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana ve tsika de hoe sanatria zany fa mampiorina azy tsara tsika ina mahatonga an'izany ka le didy folo nge le mahafaty ny tenako anao teo raha jentilisa ny resany mamono jentilisa io mahatonga ny jentilisa to tafaraka amin'Andriamanitra fa hoe vonoiny jentilisa ka zavatra mamono anao ve no andeha ho arahanao de nohony amin'le didy folo mamono mihitsiny natonga n'Andriamanitra hoe tsy foanana io fa velao io ao fa vao miampiorenina tsara fa mamono ka nohony amin'izy mamono de asiana ny sauveur ety mpamonjy Yahosoa ka ndana makany amin'ny Yahosoa daholo nareo zany hoe Yahosoa zany le mitovy amin'le sarin'ny pompier hoe mirehitra ny trano misy danger de ndana tsy hoe pompier de ndana manatona pompier de avotry nareo ka rehefa tsy mety manatona pompier anao de maty eo anao sady may ny tranonao satria le pompier le mitondra le sady mitoraka an'le rano izy no mandefa le tohatra hamonjy anao de anjaranao misaoty mamonjy an'le tohatra tsy haiko nazonareo tsy azonareo de zay ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mahafoana ina dika le tsy mahafoana mandrak'androany tsisy nanafoana an'io ao Israel io de mbola ao foana mandrak'androany asiko ny tsipikely tsy foana mihitsy ny ao Israel na misy ary Yahosoa zay inona tsy mahafoana ny noho ny amin'ny fonany Yahosoa de tsy foana ny didy folo satria maninona lasa tsy mitombona koa nge ny fisiany Yahosoa raha mahavelona ny didy folo atao inona ara moa zany ny ohatra atao inona ny pompier ohatra ka tsy mirehitra ny trano tsy ilaina nge le pompier fa matoa ilaina ny pompier misy trano mirehitra ao de misy olona tokony avotanao ivoaka tao de ilaina ny pompier mandefa tohatra sy mitifitra amin'ny rano de ohatran'izay koa tsy ilaina mihitsy ny Yahosoa raha ohatra ka tsy maty ny olona amin'ny didy folo io
ka raha vao ohatrany hoe tsy mahafaty ny didy folo de tsy misy lavana ny Yehosoa kanefa hitantsika eo tena maty mihitsy ny jentilisy hatratr'io didy folo e ary tsy afaka mitambatra ny jiosy ny jentilisy ka noho ny amizy mamondy jentilisy ase de zay le hoe tsy foanana mihitsy io didy folo io fa noho ny am'io didy folo io mihitsy ny antony natongavany Yehosoa hamonjy an'le olona hiala am'le didy folo satria raha mipetraka ny didy folo a de miady ny jiosy ny jentilisy noho izany a tsy mety mihitsiny a ny anafoahana ny didy folo ao Israel fa raha zany dia tsy mitombona ny eo amin'ny Yehosoa tsy mitombona ny fisiany Yehosoa fa ny ao amin'ny Yehosoa tsy misy didy folo zay noho izy zay de averiko tsara ny teniko hoe moa mahafoana ny didy folo ve nifonany Yehosoa de hoe sanatria zany ny antony sanatria de zao hoe tsy foanina mihitsy ny didy folo ao Israel satria io le mamono a ka rehefa te andositra anao tsy ho faty de dana manaton'ny Yehosoa fa raha tsy mahafaty eo a de tsisy tokony anatonana ny Yehosoa fa noho ny amizy mahafaty a de dana manatona ny Yehosoa de zay la hoe raha ato amin'ny Yehosoa indray tsy misy tokony tsy misy tokony andehananao amin'ny Yehosoa raha ohatra ka tsy mahafaty ny didy folo afatitsika indray izy fa matoana manatona ny Yehosoa misy mamono anao any ina le mamono anao a ny didy folo sy lana Mose noho zany manatona ny Yehosoa noho zany a ilaina ny didy folo a ilaina Yehosoa noho zany ilaina Yehosoa ilaina ny didy folo ny didy folo aiza any amin'ny Israel nylaina mipetraka rehefa teo vonjena aza manatona an'iny Yehosoa kosa ny ilaina amonjy ny olona andositra an'le didy folo manatona ny Yehosoa ny amin'ny lanitra zay ny valin'le hoe tsy mahafoana ny didy folo ny fonany Yehosoa fa vao me mampiorina tsara satria maninona io no milaza fa misy mamono anao ao a de ny didy folo ka andana mandositra any amin'ny Yehosoa ny dikan'izay ia zany ny valy iny de matoky aho vaovaretsika etra ny tokantrano a ny famarinany teny de andatsika itsika hiditra amin'ny araka ny ten'Andriamanitra izy tonga andrava ary tsy anafoana ny amin'ny lalàna sy ny maro samihafa le Matthieu 5:17-18 indray io hoe tsy tonga andrava fanatanteraka de dikan'izay teny zay de zao mbola vetsika indray le sary io zao ny sary a ny didy folo sy lana Mose de napetraka ao Israel io tsy ny ravana fa ato amin'ny Yehosoa tsy misy didy folo sy lana Mose ato zany interdio ataotsika ato zany ny sary ato amin'ny Yehosoa tsy misy didy folo sy lana Mose zay apetraka tsara ato zany ty zany le didy folo sy lana Mose ataoko sary aty a de io ny foana ato amin'ny Yehosoa satria io le mahafaty de io zany tsy ato amin'ny Yehosoa tsy misy an'io mihitsy ny ato io izy io ty le didy folo a maty izy ato maty eo amin'ny Yehosoa io le nyvonoto amin'ny fijaliana zao le sary zany zao ato amin'ny Yehosoa tsy misy didy folo sy lana Mose fa ny didy folo sy lana Mose de mbola mipetraka tsara ao Israel mandrakitsika zao miteny zao nefa nitsakitsahany ohatra na fa nitsakitsahany a manao fifanekena amin'ny Israeliana manao fifanekena amin'ny Amerikana io fa fanitsakitsahana lalàna zany mendrika mihitsy ny fandorana zao tontolo zao ny amin'ny fanitsakitsahana amin'ny tranga ao amin'ny Yehosoa no tsy misy didy folo any amin'ny lanitra tsy misy didy folo zay le famarinana zay a ho an'ny zay rehetra mametraka fanontaniana raha misy moa tsy mazava de mbola afaka manitsinitsy ny teniko eny ihany nareo amin'ny fanontaniana mbola apetraka nareo ohatra ka misy a fa iza le momba an'izay araka zay le hoe tsy tonga andravana ny lalàna fanatanteraka tsy ho foana koa ny amatio le hoe ny anatanteraka de le teny milaza azy a ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany fakitsika kely ty ao amin'ny bokin'ny lioko atoko fefatra amby roapolo ty le ho tanterahany ty fa tsy hoe anatanteraka ny didy folo izy fa ny teny milaza azy a ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany lioko atoko fefatra amby roapolo a aloha vakekely le teny ato fa andiny fa 43-44 namana izay lioko 24 lioko 24-44 ity le tsy maintsy ho tanterahana eo izy taminy zao ny teniko zay nolazaiko taminareo fony mbola atao aminareo fa tsy maintsy ho tanteraka zay rehetra nano rahatanaty eo amin'ny lalàna Mose sy ny mpaminany ary ny salamo ny ho tanterahany Yehosoa zany a de le teny milaza azy teo amin'ny lalàna Mose tahaka hoe tsisy tapahana ny taola sy ny mpaminany za zany teraka ao atsika reny le hoe teraka ao Betlehema manjoty izy reny le izy ary ny salamo ary ao amin'ny salamo le hoe ary ny akanjoko de nanaovany filokana ka de zay nanaovana filokana ny akanjony zany zay le teny milaza anazy a ao amin'ny lalàna Mose raha ao amin'ny lalàna Mose moa de nivoaka tao koa ny anarany
zay taony ny voanarany hoe Yahosoa avy eo amin'ny lalàna Mose. Ao ny teny milaza azy, zany hoe le teny milaza azy dia nivoan'ny anarany ao amin'ny lalàna ary hoe tsisy tapahana ny taolany. Ao amin'ny mpaminany hoe naterahany sy momba azy hoe Betlehema Joda izy ny teraka tsy ny maro samihafa, ary hoe nisy feo tao rama rely ny tomaniny zanany reny, ary ny salamo ary hoe nanaovany fibokana ny akanjo. Ohatra telo reo nomeko antsika fa be dehibe le izy. Reo le tenyny tanterahany fa tsy koa hoe nanatanteraka ny didifolo izy, tsy misy an'izany. Tsy misy Yahosoa nanatanteraka ny didifolo zany le zanak'Andriamanitra, tsy misy zany. Fa ny teny milaza azy amireo lay mitantarany momba anazy hoe tonga ao amin'ny ronam-boky ianao ny sitraponao Andriamanitra, reny le tanterahany reny araka ny bokin'ny Salamo hoe hoe zao niteraka anao androany, dia iny Yahosoa le teraka. Reny ny teny milaza azy ao amin'ny Salamo reny reny ny tanterahany hoe nateraka ny Virjiny izy io izy tonga io. Reny teny reny no tanterahany fa tsy koa hoe nanatanteraka ny didifolo izy. Izy mihitsy niarana nitsakitsaka ny didifolo tamin'ny andro sabatana e. Rovakitsika ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny andro sabatana izy no nanasitrana le lehilahy marary ny paralysisy e. Raha vakitsika ny bokin'ny aiza moa bokin'ny Isaia Jaona zafady indrindra Jaona 5 rahantsika mahita eto hoe nitsakitsahany Yahosoa ny sabaty e, ary hatrany amin'ny dada iavarana nitsakitsaka an'io koa. Jaona 5 teo vakitsika manomboka ny andinin'ny 17 nolo vakitsika amin'ny andinin'ny 9 ano sabaty Jaona 5 andinin'ny 9 sy ny 9 io hitantsika eto mihitsy ny hoe io Yahosoa le zanak'Andriamanitra maro antony soatra masina iny ka nanitsakitsaka ny sabaty e, ary nabateta olona tamin'ny andro sabaty antika zay. Jaona 5 andinin'ny 9 hoy Yahosoa taminy, mitsangana eto ny fandrianao ka mandehana, ary niaraka tamin'izay dia sitrana lehilahy ka nitondra ny fandriany dia lasa nandeha izy ary sabata asany andro zany. Ny bata entana tamin'ny andro sabata zay fady indrindra ity lehilahy ty, ary Yahosoa no nampibata anazy. Zany hoe naniraka olona nanao foana Yahosoa raha amin'izany hevitra zany ohatra ka nitandrina sabata izy. Nefany izany no midika fa tsy mitandrina sabata izy tsy ao anatin'le fanakena didifolo izy nidikan'izay. Ary mbola mafitsika indray ny ry amin'ny 7 fa tena izy sy ny dadany mihitsy no miasa ao anatin'io fanaovana sabaty io eno nge Jaona 5:17 fa Yahosoa namaly azy hoe niraiko miasa mandraka ankehitriny ary za koa miasa zay. Eto zany ny tena marina ny ten'Andriamanitra dia miteny mihitsy ny hoe dada Iavasy Yahosoa dia miasa amin'ny andro sabata. Mazava be io teny satria tamin'ny andro sabata no nanasitrany an'le lehilahy. Ary hita marina fa tena tsy mitandrina sabata izy eo ny dikan'izay. Mahitsy be le teny. Tsy hoe mivahana zany sabata, aiza koa misy didy miteny azy vahana iny, nga tsy azo teny hoe tsy azo anampiana, tsy azo any esorana. Tsy misy fahefana mazo mamana io zany. Na le zanak'Andriamanitra le niteny voinamina ireo teo hoe toko sy andininy Matthieu 5:18 hoe tsy misy ho foana koa ny amin'ny lalàna na litera teny tsoratra ray azy. Zany hoe tsy azo foanana mihitsy io zany. Zay no tonga nam'teny hoe any Israela ihany iny azo apetraka. Fa ny ao amin'ny Yahosoa kosa io ny rava. Rava le izy satria maninona rehefa tanteraka dia rava le izy. Ndray vakitsika hoe tena rava ve io satria tanteraka, mahazava be fa tena rava mihitsy le izy. Dao vakitsika hoe Matthieu 5:18 Matthieu 5:18 ny manam-poro fa tena rava mihitsy izy. Ity teny ity nge vao mainka tena raha zany ianao tsy mamaky an'ity fa mamatsonareo nge ity teny ity e. Matthieu 5:18 zao lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana koa ny amlalàna dia mitery raiza na tendry tsotra raiza mandra-patateraka izy rehetra. Io lena zavaiko hoe tsy foana mihitsy lalàna ny Mose sy ny didifolo fa mipetraka tsara ao Israela mihitsy izy mandraka androany. Ary natokanao an'i Israela izy ary tandremany Israely anina mandraka androany. Ary any Israela fa tsy azo letela te Madagasikara na ny France na ny Angletera satria didy dia hoe ao Israela ihany io. Ka raha ianao moa zany miady hevitra ny amin'izany dia efa tsy mety ange satria tsy natokanao anao ka hidivanao. Zay hoe valy teny. Fa ny teny kosa izy hoe tsy ho foana akory io mandra-patateraka izy rehetra. Zany hoe rehefa tanteraka kosany dia foana. Rehefa tanteraka dia foana ka ny fitiavana ny fatanterahany lalàna. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao izy Yahosoa. Nge vakitsika iny any amin'ny Jaona 4:15 angamba izy iny hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao.
Oke jerevantsika kely somary tsy avetsika jerevana kely a. Jauna 15:13 no vakitsika zany ao anatin'ny baibolinareo. Jauna 15:13 hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao dia mamonjy ny sakaizany. Zay mamonjy ny sakaizany zany. Jauna 15:13 zao mbola nysoatra masina zany. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ka Yahosoa tena nanolotra ny ainy hamonjy ny mpanota mihitsy ny aza fa tsy dia sakaizany tsony. Mety mahavita mamonjy ny olona ihany ny olona anankiray namany, fa tsy misy tsy olona mahavita mamonjy mpanota zany, mpanao ratsy. Atratsy possible zany. Nefa io zanak'Andriamanitra io tena namonjy olona mpanao ratsy. Zany no tena manana fitiavana zany. Ka raha vao Yahosoa manana fitiavana dia foana zany lalàna dikan'izay eo aminazy. Romanina toko fahatratsy Romanina firy izy zany. Romanina 13 Romanina 13 firy. Koa dia ny fitiavana no fahaterahan'ny lalàna. Romanina 15:13 angambany izy ity Romanina 13 leo vakitsiny re. Romanina 13 ko Yahosoa nanana le fitiavana dia foana zany izy noho ny amin'ny Yahosoa re olona ka dia mampaheranareo fa tena zay izy io foana le izy. Romanina tena tsy foana zany io foana le izy rehefa tanteraka. Yahosoa natanteraka an'le fitiavana vakio tsara ity. Ny fitiavana tsy Romanina 13:10 ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa ny di fitiavana ny fatanterahany lalàna. Ka rehefa tanteraka zany le fitiavana, rehefa tanteraka ny lalàna, zay hoe satria mandra-patanteraka izy rehetra. Zany hoe ny fanatanterahana lalàna zany dia fitiavana. Ka rehefa nitanterahany Yahosoa le fitiavana tamin'izy niadina teo amin'ny hazo fijaliana, namoy ny ainony aminao dia foana ny didy folo satria tanteraka amin'izay izy ny dikan'izay. Ny fitiavana ny fatanterahany lalàna, ny limitin'le hoe mandra-patanteraka izy rehetra, zany hoe tsisy foana akory ny lalàna sy ny didy folo, mandra-patanteraka izy rehetra. Zany hoe rehefa tanteraka kosany izy zany foana. Ka tsy nisy natanteraka an'io raha tsy tao amin'ny Yahosoa satria tamin'le fitiavana, ny fitiavana ny fatanterahany lalàna ka Yahosoa navita nanolotra ny ainy hamonjy ny olona. Dia Yahosoa zany no tena tompon'ny fitiavana. Ka rehefa tonga Yahosoa maty teo amin'ny fijaliana, ino no tena fatanterahana lalàna dia foana ny didy folo ny dikan'izay noho ny amin'ny ataon'ny Yahosoa rava automatika izy. Zany valy tena menanao rava ny didy folo tena rava akoatran'izay fanazavana menanao teo. Ka mbola ny fantany mbola misy foana ny amaliko anazy satria be dia be le zatra le hoe masina sy tsara ny didy ka ahoana no hoe ny ravana dia tsotra kely masina sy tsara ny didy fa any Israel. Ka raha masina sy tsara ny didy tsy midiko ny hoe tsy azo ravana. Ko ny sabata angamba aminao tsy masina koa fa rava izy nitsahany Yahosoa le sabata. Fa ny tena marina zany ny dikany ateo hoe ny ravana dia tsy mipetraka amin'iny intsony zay ny dikan'izay. Ino mantsy ohatran'ny hoe lalam-panorenana na hoe constitution natokana ho an'ny Jiosy iny. Ka rehefa natokana ho an'ny Jiosy iny dia tsy idiranao malagasy. Ka nametraka constitution voalohany Andriamanitra dia didy fosilana Mose. Nametraka constitution faharoa indray Andriamanitra Elohei na Elohim dia Yahosoa miaraka amin'ny lalàna tsy ny didiny Yahosoa. Dia anjaranao zany misafidy hipetraka amin'ny constitution tao aloha ianao zany constitution vaovao amin'ny Yahosoa. Fa zao no nataon'Andriamanitra no ravany le constitution taloha mametra ny an'le vaovao. Ohatran'ny ny olombelona zao manao référendum rehefa hiala amin'ny le constitution voalohany ao dia manao référendum mahitsynao amin'ny constitution faharoa. Ka rehefa tafapetraka constitution faharoa dia rava ny constitution voalohany tsy mandeha intsony iny. Ohatr' zany io. Ny constitution voalohany dia nididy fosy lana Mose. Ametraka ny constitution faharoa Andriamanitra dia tsy maintsy ravany io vao mipetraka ty constitution faharoa ty. Satria ny mitondra le constitution faharoa dia Yahosoa miaraka amin'ny lalànan'ny Yahosoa. Ka mba ahafahan'le constitution faharoa mipetraka dia tsy maintsy ravana ny constitution voalohany. Ary nina ny ravana azy dia Yahosoa ihany. Ary misy motif izy mahatonga ravana io. Efa nazavaiko teo le motif hoe zao ny antony nandravana azy. Ka tsy le koa le masina sy tsara noho ny ravana, fa le constitution mihitsy noho ny ravana tsy mipetraka intsony iny le soron'Andriamanitra iny ravan'Andriamanitra iny ko ny adalan'le Jiosy mbola mitazona iny inge tena rava. Zareo no te hipetraka ao anatin'io fa Yahosoa fa namonjy izy tsy te hiditra tena marina.
ozina teny andriamanitra hoe tandremo ny didy ty ndray dia miresaka any amin'le olona israelianina samy israelianina hoe tandremo ny didy ka samy israelianina neo miresaka reo raha nanontany zany le israeliana hoe ahoana ny azoko ahoana ny ataoko ny azoko fiainana mandrakizay dia ho le zanak'andriamanitra hoe tandremo ny didy dia ozy le olona hoe manino Yehosoa no teny an'izay tsotra ny antony le didy nytenenina tamin'izany dia didy ho an'ny israelianina ary satria mbola tsy vitany hoe kalvaria ka ny mipetraka tamin'izany fotoana zany dia mbola nalàna Moshe dia ndana tandremo io zay fotsiny ny valiny fa raha vao vitany Yehosoa ny kalvaria izy miantony amin'ny azo fijaliana dia maty iny ary manaraka ny Yehosoa amin'izay ianao reny vaninandro reny dia vaninandro mbola tsy tanteraka ny famonjena dia mipetraka ny didy folo ny zanak'Israely fa raha vao vita ny famonjena teo kalvaria miantona tamin'ny azo fijaliana Yehosoa dia rava daholo reny ka tsy mipetraka ntsony rehefa nitsangana tamaty Yehosoa reny zany le didina rano raha mbola tsy vita ny kalvariana ny famonjena zay ny valan'izay raha ny zanak'andriamanitra miteny hoe tandremo ny didy dia mbola araka lazaiko teo hoe raha mbola tsy vita kalvaria dia mitandrina an'io ry zareo tandremo io fa natokana ho any zanak'Israely mantsy io tsy azo dikaina zay fa rehefa vita kosa ny fametrahana ny fanekena vaovao dia tsy maintsy miala amin'izay le fanekena taloha dia didy fosiny lana Moshe tsy maintsy miala io tsy andriko mafy mihitsy zay no nandravana azy ary efa noeko daholo moa ty fanandravana azy teo mampisaraka any Jiosy amin'ny jinitolisa io dia zay nanam-piten'Andriamanitra iny constitution iny ao anatin'ny constitution misy didy be dehibe ao anatin'ny constitution anankiray ka izy tsy nandravandrava le didy tsikelikely fa le constitution ray manontolo ny arany mpiteny mba hametrana le constitution vaovao zay misy didy be dehibe koa anatiny io zay le hoe tsy maintsy ndravana ny voalohany dia mba hipetrahany le faharoa zay hoe mba mandrava ny voalohany izy mba hampitoerana ny faharoa zany taony dika andreny teny reny doka avaka antsika zay teny zay araka ny bokin'ny Hébreo toko 9 ave mandrava ny voalohany izy mba hampitoerana le faharoa Hébreo toko 9 vakitsika amin'ny ko andiny 7 azokely aloha Hébreo toko 9 vakitsika aloha Hébreo toko 9 Hébreo toko 9 sady misy fantena petraky ny olona moa zany amin'amy zao direct be zao dia tsy mihina fa mety be izy dia valitsika io ihany araka ny izy Hébreo toko 9 dia manoko amin'ny andininy 7 moa zany Hébreo toko 9 dia vakitsika ery amin'ny akanjo reo manaraka daholo manoko andininy 9 no vakitsika zany aloha andiny 7 aloha Hébreo toko 9 andiny 7 fa raha tsy nanantsiny zany fanekena voalohany zany dia tsy mba nisy fitoerana notadiavana ho an'ny faharoa nisy tsiny zany le didy fosiny lana Moshe reny le zazavaiko amin'ireo reny le tsininy hoe tsy natanteraka na inona na mpanotany olona tena marina le izy fa ny atao amin'ny Yehosoa kosa efa meko sady ny valiny fa tsy manota intsozy atao amin'ny Yehosoa aloha dia efa meko anao zay lesona amin'ny manaraka zay any mety any amin'ny faefatra na fahadimy any zay fa manome tsininy olo izy ka manao hoe indro avy ny andro iavazy anao fanekena vaovao amin'ny taranak'Eseritsy iny taranak'Joda nefa tsy araka ny fanekena ataoko tamin'ny razany tamin'ny andro tanako azy mitondra azy tany voaka avy tany Egypta fa izy ireny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko ary za kosa dia tsy nitandrina azy ho iava andiny 10 fa izao ny fanekena ataoko tamin'ny taranak'Israely efa afaka zany andro zany ho iava dia ataoko ao an-tsainy lalako sady oska ataoko ao am-poly ary izao andriamaniny ary izy oloko zay ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalany avy izy ka anao hoe mahalalana Andriamanitra dia iava zany fa samy alalà avokoa izy rehetrarehetra hatreto aloha dia tsy misy olona hoe mitandrana didy folo dia lasa mahafantatra an'Andriamanitra hatramin'ny fony raha mahafantatra an'Andriamanitra aloha dia tsy mpanao teny intsony zay ny hoe mahafantatra an'Andriamanitra eto nefa ny teny hoe mahalalana Andriamanitra
ka ny olona mahalala an'Andriamanitra zany dia tsy manota intsony. Zay izy zay mazava zany fa tsy didifolo io resahany io hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Fa mindra fo amin'ny tsy famarihana io ary tsy hotrarovaka intsony ny fahotany. Ary amin'ny anaovany hoe vaovao dia nataony fa efa ela ny voalohany, fa izay tratra ela dia fa manina zay fa zay efa tratra ela sy miantra dia fa madiva levona. Asika le misy teny tiako-jerevana ato fa tsy hitako izy zay zany hoe manao amin'le fanekena vaovao izy zany dia hoe tsy ho apetraka intsony ny fanekena taloha fa ny fanekena vaovao, fa izao no fanekena aminy. Zay le voalazan'ny ten'Andriamanitra teo avy atsika kena tsara le tamin'ny voalohany hoe fa raha tsy nanantsiny zany fanekena voalohany zany dia tsy mba nisy fitoerana ho atadiavina ho amin'ny faharoa. Nanantsiny le voalohany zany dia esorina amin'izay izy ny dikan'izay. Ary eny amin'ny tenin'Andriamanitra ankay moa dia hoe raha tsisy fahatsiny zany dia tsisy fitoerana ho an'ny faharoa. Aiza moa zay teny izay ndreo vakiko kely misy ny teny izay moa tsy hoe fa raha tsy nanantsiny izany fanekena zany dia tsy misy fitoerana ho an'ny aiza misy teo Hébreux 10:6 Asy hoe zay Hébreux 10:8 Hébreux 10:8 rehefa nolazainy hoe tadiovakeko eto ilay izy aleo to ato lasa oziny hoe io ve mazay mijery amin'le télé dia tsy andeha mamaky anazy ery ohatra lasa maika be tampoka ny tena mariny zay ao ataoko miadana indray. Hébreux 10:8 ka hatrany amin'izay farany 14 zany angambany dahoary. Rehefa nalazainy teo hoe ny fanatitra latratra sy ny fanatitra hoany sy ny fanatitra jora sy ny fanatitra ny ota ila tao anatin'ny didifolo zany dia reny terana araka lalàna ireny no tsy ilainao ary tsy hitrakao dia ho indray izy ity ao tonga anao ny sitraponao manaisitra ny voalohany izy mba ampitoeran'ny faharoa. Zay zany hoe nisorona ny voalohany le didifolo sy lana Mose zany le tsy azo anapina tsy azo nesorona rehefa nesorona zany ny fisoronana rava daholo ny didifolo sy lana Mose izy ny dikan'izay satria tsy azo sarahany reo ka raha matoa nesorona ny fisoronana miala daholo miara-maty hatrany amin'ny didifolo sy lana Mose. Mbola tenin'Andriamanitra keo fa milaza fa maty amintsika le didifolo fa fanazavana fotsiny ity manaisitra ny voalohany izy mba mitoerana ny faharoa. Zay misy teo teny izay mihitsy inasika hoe zay vita mihitsy ny izy fa zay le tiako tenena hoe manaisitra ny voalohany izy mba ampitoerany amin'ny faharoa no andinin'ny fahasivy zany izy. Ka eto zany ten'Andriamanitra dia milaza mihitsiny hoe tena rava ny didifolo sy lana Mose. Ozy nareo hoe fisoronana nge io teneny io ka ny fisoronana nge ao anatin'ny lalàna Mose eo vakitsika indray ary zay ary lalàna Mose fa tratran'le didy hoe tsy azo anapina tsy azo nesorana vo ny vakitsika teo zay Levitikos 2:20 reo vakitsika Levitikos 2:20 hoe dia any andinin'ny fafaraparany ihany ny jerevantsika reo vakitsika amin'nomiko 9:20 ka hatrany 9:730 any ity lalàna fisoronana ity Levitikos 16 manomboka amin'ny 26 ka hatrany amin'ny 34 hoe ity lalàna fisoronana zay tsy azo anapina tsy azo nesorana ao anatin'ny lalàna Mose io ary lay mandeha sandeha tosika lavidava trente ny vakitsika 30-31 ka hatramin'ny 34 Levitikos 26 30 ka hatramin'ny 34 fa amin'izany andro izany anaovana fahatanavotana ho anareo hanadiovana anareo ka ho madio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatreny avay anareo 31 dia 32 ary ny mpisorona zay hosorona sy tokony ho mpisorona hisolony rainy dia anao fanavotana ary tafin'ny fitafiana rongony-fotsy izy dia ny fitafiana masina dia anao fanavotana ho amin'ny fitoerana masina izy ho an'ny tranon'ilay feona sy ny alitara sy ny mpisorona ary ny olona rehetra amin'ny fiangonana ary lana mandrak'izay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho an'ny Israely
indray mandeha sataona hanafany fahotany dia nataony arona araka ny zay efa nanodiny mosiana azy eto zany hoe misy zatra atao isataona fanafana fahotana iny izy io dia mamaly an'izay ary ny andininy fahina amby roapolo ary lay mandeha fanjoniosila ho any azazela dia nasa fitafiny ka handro amin'ny rano vao mahazo makeo atoby ty loha zay misy osila ray atao fanaty ary mivaditrombola natao fanatsy ny ota sy ny osila natao fanatsy ny ota zay efa nampidirina atao fitoerana masina ny rany anaovana atao fanavotana dia hoentina mivoaka hoeny amin'ny ivelan'ny afo ny odiny sy ny enany ary ny tobony ary hodorana ny taindroroany zay io zany hoe misy fanatitra atao ndre mandeha sataona tsy maintsy atao io lay nyresana atao amin'ny Hébreux 10:26 teo a io lay hoe tsy azo anampiana Deutéronomie 4:2 Deutéronomie 4:4 zany lalàna zany le hoe Deutéronomie 4:2 aza ampianareo ny teny zay nydiko anareo ary aza ny esoronareo fatandremo ny didiny avy Andriamanitra areo zay nydiko anareo mazava zany io teny io fa tsy azo ny esorona ny didin'Andriamanitra tsy azo ny ampiana ny fisoroana zany anareo zay mandre dia tsy azo ngodona atao anatin'ny didy fosilana Mose satria ny lalàna dia miteny hoe ny didiny ava aza nampiana aza ny esorana ka raha ny alana zany ny fisoroana le fanekena misy didy folo mihitsy nge zany ny rava ny dikan'izany zay le hoe manaisitra ny voalohany izy le fanekena voalohany miara-miongotra mba ampitoerany an'le faharoa le fanekena faharoa zay le hoe rava ny didy fosilana Mose potiky miaraka ny fisoroana fa miditra kosa ny fanekena vaovao a misy ny fisoroana ny Yehosoa lasa mpisorona ny eo amin'ny Yehosoa satria olona masina izy a zay ny atao amin'ny Yehosoa fanekena vaovao ary zay fanekena vaovao zao izy zay arahana amin'ny Yehosoa zao zay toriko aminareo zao rava ny didy fosilana Mose ho azy tsy teo faty manjosira zay ny dikany ten'Andriamanitra iny dia misy indray ny fanontaniana ahoana zany lay fitenin'ny olona fa manamafy ny didy folo natongavany Yehosoa hoe zay le Matthieu 5:18 am'le hoe tsy tonga ny rava fanatanteraka dia iny ny dikan'izay hoe manamafy ny didy folo zay dia efa nazavaiko teo fa tsy manamafy ny didy folo mihitsy le teny fa ny zavatra nisy ara nandrava didy folo ny nataony fa ny dikan'iny teny iny dia tsy manamafy didy folo fa ilay teny milaza azy ao amin'ny salamo sy ny lalàna ary ny mpaminany zay no tanterahany zay ohatra lay hoe ny anaran'ny Yehosoa dia nivoaka araka ny tenen'ny Mose anazy ohatra tsy misy hotapahana ny taola ho any amin'ny lalàna Mose ny misy an'izay ny eo amin'ny mpaminany kosany dia misy an'ry lay teny nisy hampaminany hoe zaza no teraka ao antsika ao Betlehema ny Jody no teraka eo zanak'Andriamanitra io any amin'ny boky ny Mika zany rehetra zany zany anisan'ny tenin'ny mpaminany ary izy dia no ampijaina sy hovolona noho ny amin'ny fahotantsika boky nisy andray misy an'izay reny le milaza amin'ny salamo ny eo amin'ny mpaminany azafady ny eo amin'ny salamo kosa dia le hoe ary dia nanaovany filokana ny lambako reny zany dia io manaovana filokana tokoa miaramila ny lokan'le akanjony a zay le hoe nanaovana filokana ny akanjo ao amin'ny boky ny salamo zay reny le hoe tsy maintsy ho tanteraka zay teny milaza ao amin'ny lalàna mpaminany ary ny salamo dia matoika fa ohatsika rehetra zay nandeha fandefana marina tena mazava tsara ny fanazavana teo a araka zay nataon'izay ady a ny tenin'Andriamanitra ao Matthieu 22:36 hoe ny didy lehibe ao dia ao boky ny Deutéronomie 6:5 hoe tiavan'Andriamanitra ary 19:18 hoe tiavany namanao dia zany ny entonina ny lalàna araka Matthieu 22:36 hoe zay ny lalàna raha ny didy folo sy lalàna Mose dia zay ny marina zay fa Yehosoa tsy nampitandrina didy folo sy lalàna Mose fa nanazava ny hevitry ny boky lalàna Mose izy hoe lehibe ao nkeo dia resaka fitiavany hoe tiavy io Andriamanitra io dia tiavy ny namanao zay ny didy lehibe ao fa tsy nisy ny teny hoe dia tandremo io didy io any rehefa hiaraka aminazy fa ho an'ny olona ao Israela zay mbola mipetraka ao amin'ny didy folo ka mbola tsy vita Kalvari ny atao hoe Kalvari ao tsy malala dia lay hoe mbola tsy niantona teo amin'ny tsy fijaliana io zanak'Andriamanitra io ka maty teo a nandatsaka ny rano anao raha mbola tsy maty teo zanak'Andriamanitra io a dia mbola mitombona ny didy folo sy lalàna Mose ho an'ny zanak'Israely fa rehefa maty kosa ny Yehosoa dia tsy mitombona intsony iny a fa manaraka ny Yehosoa amin'izay ny fahendreny satria rava ny didy folo dia tsy mitombona intsony Matthieu 22:36 rehefa mipetraka Kalvari ka dia rava automatika ireny iany hoe fanekena taloha miala fa miditra ny fanekena vaovao Yehosoa amin'izay ary natokana ho an'ny jentinisa mihitsy ny fanekena vaovao
menany jentilesy izy zay le hoe torio any am'izao tontolo zao ny filazantsara ka mazava ho azy fa Yahosoa le toriana miaraka amin'ny lalàna ny Yahosoa ary raha voarava ny fisorohana de rava fanekena taloha dikan'izay rava ny didy fosy lalàna Mose ary raha ny voalaza soratra matsiny ngefa zany fisorohana zany akeka ny fototry ny lalàna nge vakitsikity ten'Andriamanitra ty ka raha ny fototra aza moa ny rava raha ny trano no amboarina hipetraka tsony ve ny trano fa raha voarava ny fototra rava hatrany amin'le trano ange ka raha voarava zany ny fototra de mididy folo tsy lalàna Mose de ny fototra any zareo de tsy ny didy folo ny fototra amin'io fa diso anao fa ny fototry ny lalàna dia de ny fisorohana nge vakitsika ny Hébreu toko fahafolo hoe Hébreu 7 moa zafady pamady indrindra izy Hébreu 7 somary lavalavakery ny leratsika fa tsy miheno amin'le fantena moa sady fanazavana mihitsy izy Hébreu 7 7 et 11 ny vakitsika feo manomboka amin'ny 11 heures izy de vakiko amin'ny teny frantsay koa Hébreu 7 11 koa raha nisy fanatanterahana tamin'ny fisorohana ny Levy zany hoe moa ve natanteraka ny fisorohana ny Levy na afaka olona tamin'ny fahotana ve ny dikan'izany zay dikany hoe fanatanterahana hoe tanteraka fa tamin'izany no nazahoan'ny olona ny lalàna ahoana moa ny mbola ilana mpisorona hafa iseho araka ny fanaova Melkizedeka ka tsika moa tsy hitolony ambany fa nytitsika teny de hoe tamin'izany no nazahoan'ny olona ny lalàna zany hoe raha tsy misy zany ny fisorohana ny Levy tsy nivoaka io lalàna Mose sy ny didy folo io zany hoe ny fototry ny lalàna ny mena ny zanak'Israely io zany de tsy ny didy folo araka ny eritreretinareo fa ny fisorohana ny fototra an'io vakitsika amin'ny teny frantsay indray zay fadindritra Hébreu 7 Hébreu 7 fio misy teo 11 Hébreu 7 11 si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique la perfection zany hoe ny mahatonga ny olo tanteraka tsy mahay manota intsony dikan'izay raha ny mahatonga ny fatanteran'ny olo izy raha vitan'ny fisorohana ny Levy satria amin'le fisorohana ny Levy le misy an'le fanalana fahotana fa ny didy folo nga misy fanalana fahotana izyamilaza fa ny didy folo misy fanalana fahotana tsy misy an'izany ange ao e ny fanalana fahotana de ny fisorohana ny Levy ao le misy an'le fanaovana sorona osy sy ny omby sy ny ondry teo inona ny vakitsika eto amin'le Levitikos toko fahenina ambin'ny folo inona ny fanesorana ny fahotana ka raha tsy misy iny fanesorana ny fahotana iny inona zany ny lavana le didy folo tsisy dikany ane le didy folo e maty eo daholo ny re mianakavy fa ny manala ny fahotana de ny lalàna ny fisorohana ny Levy ary iny no heverina fa matateraka ny olona nefa n'iny tsy natateraka de zay na tonga ny hoe car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple io zany ny fondation ny lalàna rehetrarehetra jiosy zany didy folo sy lalàna Mose rehetrarehetra de mipetraka eo ambonin'ny lalàna ny fisorohana ka raha ongodina zany ny fisorohana mirodana ny trano raha rava ny fisorohana rava daholo ny didy folo sy lalàna Mose fa mba mandinika tsara amin'izay tsika rehetrarehetra idianareo moa zany fa tsy zany matoa zany nongodina teo ny lalàna fisorohana rava ny didy folo sy lalàna Mose dikazay satria io ny fototra ary tamin'io tamin'ny lalàna io no napisy ny didy folo sy lalàna Mose zany hoe raha vao tsy misy io de tokony tsy napetraka iny lalàna iny dikan'izay maty ho azy eo le olona ko lalàna amin'ny teny hoe ojony ianao raha manao zao ojony ianao zatra manozina be debe nge zany nipetraka aminao de aiza ny solution am'le manozina tsy haiko na tonga saina ianao raha sy tonga saina am'izany ojony ianao raha manao an'izao any bokyny Levitikos io ojony ianao raha manao an'izao ka raha tsy misy zany le fisorohana ka tsy voazona manak'izao zany ianao lasa didy fenozina nge zany mena io Andriamanitra io e fa le fisorohana kosa no nomena mba hanesorana an'le ojina mba hatonga no tanteraka nefa tsy natanteraka le didy folo sy lalàna Mose porofon'izany mbola manao fisorohana isa-taona ianao ka raha mataona mbola manao fisorohana mbola mpanota ny dikan'izay ary zay no mahatsara ny atao amin'ny Yehosoa ary mahafinaritra be tena voninahitra n'Andriamanitra tsy mahay manota intsony zay atao amin'ny Yehosoa tsy mila fisorohana intsony eo amin'ny Yehosoa zany ny an'i Yehosoa zany tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy bravo Yehosoa zay adia teka ho an'i Yehosoa ko mihitsy ny bravo be ho an'i Yehosoa tena faly be mihitsy zay adia ho an'izay faly koa mitehaka daholo ho an'i Yehosoa dikazay ka raha voarava zany le fisorohana
dia rava-dolodolo ny lalàna rehetrarehetra tsy ny didy zay. Dia io moa le tratra le teny hoe ary ohatra ny hoe ny fisoroana rery ny sorona dia tsy azo anampiana, tsy azo ny sorona de autonomia 4-2 no miazona anao a, tsy azonao atao zay. Noho izany raha ny sorona fisoroana rava-dolo ny didy fosy lana mose satria bloky ray tsy afaka misaraka ireo. Zay no mahatonga ny hoe rava ny hoe fa tena tsy mety tsony ny fisoroana na rava. Le didy eo tsy mety izy eo soa dia ny ravana fa nampiadiny jiosy ny jentilisa tsy mahatanteraka dia ny ravana. Ianao nge zany ny adaladalo raha mbola hitazona an'io e adalalana ianao ka zay le fanazavana an'iny a fa miezaka moa zano manazavatsika foana ny hoe raha mbola misy fanontaniana zany dia satria moa tena tsara be ny ohatran'izao a indrindra ohatra ny ampitan-dranomasina raha vao maheno ny sujet mantsisy hoe rava ny didy folo tsy maintsy ho taitra daholo ihany ny olona dia ezatsika manazava an'izany. Fanontaniana tonga eto amiko ihany koa hoe maninona mbola tsy maty eo soa kanefa efa nitsany sabata kanefa hoe vita ny kalvaria vao tokony rava ny didy folo ny lalàna mose. Ny nahatonga ny Yehosoa nefa nitsaka ny sabata sady satria izy tsy mitandrina didy folo. Tsy nisy Yehosoa mitandrina didy folo zany na indre mandeha azy fa ny didy folo na tokony ao amin'ny zanak'Israely dia izy koa mba tonga tao dia nanaraka an'izay tao fa izy tsy nitandrina. Ny fiainan'ny olona zany manao an'io dia mba mandeha izy fa izy tsy nitandrina io zany porofon'izany a nitsana raha ny natonga anazy hoe nitsaka ny sabata nefa mbola tsy maty akoriny izy a dia midika an'iny a izy tsy nandeha tao anatin'io didy folo io. Zay ny marina tamin'le izy fa raha nitandrina didy folo izy a dia tokony ananja sabata fa zany ny profa na Yehosoa raha tsy nitandrina sabata zany tsy nitandrina didy folo zany izy efa tonga tety ary lazana amin'ireo olombelona rehetra fa tsy nitandrina sabata sy didy folo zany io zanak'Andriamanitra io araka ny zatra hita saritsitry ko ny sabata mihitsy ny ary izy no nampibata olona tamin'ny andro sabata. Ok vakintsika zay teny zay rika hatramin'ny bokin'ny Jeremia tsy azo atao nge zany e. Jeremia toko fafito ambin'ny folo a Jeremia 17:21 donc notsika ty teny ty e Jeremia 17:21 zatra fady mihitsy nge nampanaovany Yehosoa io e. Jeremia 17:21 vakitsika etrehtra ohatsika ny tokantrano. Jeremia 17:21 ka hatramin'ny 22. Jeremia 17:21-22 izao no lazainy ava tandremo ny fananareo ka aza mitondra entana amin'ny andro sabata nefa ny Yehosoa nampitondra entana tamin'ny andro sabata zay vao dia efa tsy mety ary aza mampiditra entana amin'ny vavadin'i Jerosalema aza mitondra entana mivoaka avy any amin'ny tranonareo amin'ny andro sabata na manao raha akory fa masino ny andro sabata arak'izay efa nandidiko anareo. Eto zany tena Andriamanitra mihitsy milaza hoe aza mampitondra entana na mitondra entana amin'ny andro sabata. Vakitsika aza mitondra entana ka raha mampitondra moa zany tsy vao meloza aza mitondra entana mivoaka amin'ny tranonareo amin'ny andro sabata. Eny Yehosoa nefa ty izy mihitsy ny nampitondra tsy ny manao ihany fa ny mankasitraka ny manao koa vao meloza ny tena maro. Izy mihitsy ny nampibata zany izy zany nampanota olona raha amin'izany hevitra zany zany ny profa fa izy aloha tsy nampanota fa midika fa tsy mitandrana sabata izy a ary tsy mitandrina didy folo izy a ary tsy nanaraka lalàna Mose zany izy satria maniny efa manana lalàna izy ho apetrany a lay lalànan'ny Yehosoa fa ny ekena vaovao. Zay ny valin'le teny hoe ko manina ary izy nefa nanitsaka sabata kosany nefa ny didy folo mbola tsy vita akoriny dia zay ny valiny satria tsy mitandrina an'io a hatramisy voatonga dia efa tsy mitandrina an'io izy. Zay ny valiny toka fa mazava be zay a efa nazavaiko teo le didy antona lalàna ary ny hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia mitandrina dinadima tsy ny fonona Mesia dia ahoana momba an'izay tompoko ny faharetan'ny olona masina sy ny any zany a Yehosoa ny resana amin'izay didiny Yehosoa ny resana amin'io satria raha vao resaka Jaona ny resanareo a satria Jaona no taran'io a ny teny Jaona nge ka resaka lalànan'ny Yehosoa ny resany do vakitsika amin'ny teny frantsay ty teny frantsay ny tena malaky be zay sary zay vakitsika aleotsika ato amin'ny bokyny aiza no mijerynyzay ty malaky ty aleotsika amin'ny teny frantsay Matthieu Jean 1 Jean
amin'ny teny frantsay anao maketsika anazy a. Un Jean chapitre 1 aiza moa zany? Zay, 1 Jean chapitre 1 verset 1. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours. Eto zany la parole a. Zao ny dikany io miteny gasy. Ary de milaza aminareo zay a ny tenin'ny fiainana. La parole andresana eo zany, zay efa nisy hatramin'izay ka hatramin'izay. Henonay izy, nous l'avons entendu, la parole io a. Nous l'avons vu de nos yeux, hitan'ny masonay io a. Ka ity parole ty zany sady henon'ny sofiny ary henon'ny masony. Nous l'avons regardé avec attention ary de nibanjin'ny masonay mihitsiny izy. Ampidirina kely riny ama teknisana fa ahoana tsy ampidirina reo izy. Ay. Somary vonona kely. Zay. Dahoary. Ao. Refary. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie. Lazaina aminareo a ny teny zay manome fiainana. Et qui existe depuis toujours. Ary zay efa nisy efa hatramin'izay. Ity teny fiainana ity zany nozarainy aminareo zay ny tenin'Andriamanitra eto zany. Inona l'izy? Zao ity teny ity la parole. Marika io fa io la parole io a de metsika namena anareo ny valiny a. Fa tsy izako io parole io fa Yahosoa. Fafakitsika kely aloha ary a. Bonne nouvelle selon Jean chapitre 1. Voilà la parole. Ilotsika tsara ny teniny. Au commencement, la parole existait déjà. Io zany la parole. La parole était avec Dieu. Io teny io zany de avec Dieu. Io le tamin'ny voalohany de ny teny de efa n'existe, efa nisy. Ny teny de tao amin'Andriamanitra. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ary ny teny de Andriamanitra. Au commencement, la parole était avec Dieu. Tamin'ny voalohany de io parole na io teny io de tao amin'Andriamanitra. Zay. De andininy 14 am'izay jerevantsika. La parole est devenue un homme et il a été parmi nous. Ary io parole io, na io teny io de tonga tamin'ny olona, ary lasa olona. Ary ny olona niaraka tamintsika izy. Nous avons vu sa gloire, hitanay ny voninahiny. Cette gloire, il la reçoit du Père. Ary zany voninahiny zany a de niraisiny tamin'ny dadany. Zay. Zany hoe la parole resantsika eto zany a de Yahosoa. Lay teny tonga nofo. Voilà, dao izy tsy am'izay tsika rika hatramin'le Jean chapitre 1. Efa azonao ny eritreritra zany fa resaka teny Yahosoa ty resana amin'ny parole ty. 1 Jean chapitre 1 verset 1. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie. De lazaina aminareo ara lay teny zay mitondra fiainana. Qui existe depuis toujours. Toy am'le tary aloha ihany. Toy am'le Jean chapitre 1 verset ihany. Zay efa nisy hatramin'izay ka hatramin'izay. Nitsika kelindray zay ndao aloha vonotsika. Ao. Zay. Fa zay mijery moa zany ina le sary teo sariny vadiny Ziadia iny. Sao de misy gagy hoe izy io sarina vehivavy anaty telefôny hoe. Sariny vadiny Ziadia iny. Zay. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie. De ambaranay aminareo ny teny zay manome fiainana. Et qui existe depuis toujours. Ary zay nisy efa hatramin'izay ka hatramin'izay. Nous l'avons entendu. Hitanay io parole io, na io teny io. Hitanay io. Nous l'avons vu de nos yeux. Hitan'ny masonay io, ka Yahosoa miresahana io. Nous l'avons regardé avec attention. Ary de nibanjininay mihitsy izy a, miaraka amin'ny fitandremanay mihitsy raha ataontsika isotra zay zany. Nous l'avons touché de nos mains. Raisinay tamin'ny tananay io. Dika zany didifolo ve ho raisina amin'ny tanana. Hoe nifandray tanana tamin'ny didifolo zany. La parole que nous avons entendue, nous l'avons vue de nos yeux. Zay le zay. Ditiny ray tsika ao amin'ny andiny fafiro moa le misy an'le hoe didy vaovao ny mekana hoe tsy didy vaovao fa didy kely. Izy.
Andreo jerevako indray aloha ato fa io moa le tena fanteniana loatra satria zay nanjako hoe lay didiny Eosoa tena iny mamaly an'le apokalypsa le hoe tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra dia ny finoanany Eosoa iny mamaly anareo io satria tenin'ny Jaona io a dia aloha Jaona ny amaly anazy. Aiza moa izy iny ndraiky izy hoe didy vaovao no meko anareo dia tsy didy vaovao no meko anareo fa didy ela. Aiza moa misy an'iny de azoko aloha direko kely izy satria iny mihitsy ny resatsika an'izy. Jaona voalohany toko faharoa andiny fafito 2:7 ie io mihitsy n'izy 1 Jean 2:7 am'izay ny vakitsika zany 1 Jean chapitre 2 verset 7 voilà ty zany nijerevantsika le hoe didiny Eosoa io resany io 1 Jean chapitre 2 verset 7 ainsi très cher noho izany ianareo zay tena sarobidy aminay ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris tsy didy vaovao no meko anareo c'est un commandement ancien didy efa ela vous l'avez reçu depuis le début zay efa raisinareo efa hatramin'ny voalohany ce commandement ancien io commandement tranainy io zany io didy ela io a c'est la parole que vous avez entendu lay teny efa nomeny Eosoa anareo zay lay teneniko aminao hoe jerevantsika hoe avy aiza io teny io a c'est la parole que vous avez entendu efa vetsika am'izay le 1 Jean chapitre 1 verset 1 c'est la parole que vous avez entendu zany hoe niteniny Eosoa zay henonareo ka nididy ela zany eto a de niteniny Eosoa fa tsy nidia commandement koa sanao diso hevitra nous vous annonçons la parole qui donne la vie de teneniny aminareo ny teny la parole qui donne la vie zay manome fiaina et qui existe depuis toujours zay fitany hatramin'izay nous l'avons entendu qu'est-ce qu'on a entendu ici c'est la parole zany hoe mipetraka amin'ny fanteny hoe iza zany le heno eto la heno eto de tsy iza fa il est la parole que nous avons entendu zay le izy maraikitraiky andrely izy zany aloha tapanake vetivety io zany technicien zay any raha vao mivadika izy zany de miovake zany nous l'avons entendu nous l'avons vu de nos yeux nous l'avons regardé avec attention c'est la parole que nous avons entendu zany eto samy teny hoe la heninay a de les paroles zany hoe nous avons entendu la parole zay ny dikan'ity satria hita hoe nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours nous l'avons entendu nous l'avons vu nous l'avons regardé avec attention nous l'avons touché de nos mains io le parole io zany a lay nitazomina tamin'ny tanana na heniny sofinay a le tanomasonay a la parole le resana ale la parole teneny io a lay zanak'Andriamanitra le am'Jaona toko voalohany diny voalohany hoe lay tamin'ny voalohany teny au commencement est la parole était avec Dieu et la parole était Dieu la parole est vivant avec nous il s'est transformé en humain any nivadika olo izy a niara-nona tamintsika izy a la parole ny anarany io la parole io le menantsika ato amin'ny Jaona voalohany 2:7 io le hoe ami très cher ry namana tena sarobidy ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris tsy didy vaovao no meko anareo c'est un commandement ancien didy taloha didy tranainy be mihitsiny vous l'avez reçu depuis le début azonareo efa hatrany voalohany io zany hoe zatra efa mifampiresaka taminareo voarainareo ce commandement ancien io didy tranainy io a c'est la parole que vous avez entendu lay teny efa azonareo tamin'ny voalohany ka inona ny teny azonareo tamin'ny voalohany a ity izy ty nous vous annonçons la parole que et nous l'avons entendu io tapako kely zay nous vous annonçons la parole qui nous donne la vie nous l'avons entendu dika zany de nous avons entendu la parole
c'est la parole que nous avons entendue, c'est ça l'ancien commandement, le commandement ancien. Voilà. Ho an'ny teny frantsay moa zany dia maraka be le tiako tenena fa hoe tsy le didy folo ny resana fa le didiny Yehoshua, la parole de Yehoshua, zay le didy zay. La loi ici, c'est la parole de Yehoshua. Ny didy eto dia didiny Yehoshua, c'est le commandement ancien. Raha nanaraka tsara ny teniko ireo didinareo, dia rehefa akeo amin'ny teny frantsay dia mazava be fa lay parole teneny eto ny atao hoe commandement ancien. La parole de Yehoshua, c'est le commandement ancien. Zany hoe ny tenin'ny Yehoshua no lay didy taloha. Ary tsy iza koa le la parole fa le Yehoshua natao hoe la parole. La Yehoshua qui est vivant et qui vit avec nous, et il s'est transformé en humain, un homme qui a de la chair, donc c'est un être vivant comme nous. Zany hoe Yehoshua zany no niova olona alasa ny vaty olombelona dia niara-nonina tamintsika dia olombelona takatsika izy dika zay zay natao hoe la parole. Mazava be zay fa zay ny valiteny antsika rehetrarehetra zay nandray le teny. Dia zay ny dikany hoe ino ny faharetan'ny olona masina dia mitandra ny didin'Andriamanitra sy ny fonona Mesia, ny didin'Andriamanitra resana amin'izany satria boky Jaona ny resana dia ny tenin'ny Yehoshua, ny didin'ny Yehoshua, Jaona 12:49-50 sy ny Apocalypse 14:37. Korintiana voalohany 14:37 iny zany misy an'le didin'Andriamanitra hoe didin'ny Yehoshua. Zay moa zany ny teny tena somary lava tokoa nafinaritra be nefa ny fanazavana matoka fa falidontsika etra dia miratso antsika samy teny Yehoshua. Zay ny fiafarany teny. Raha mbola misy tsy mazava dia afaka mandefa message ety aminay ihany nareo raha ao amin'ny internet dia misy soratra WhatsApp hoe responsable dia le façon ny fanontaniana fa hovaliany zay ady amin'ny fomba rehetra zay mahafary anareo. Ny antony dia antsoina daholo ny olombelona rehetra maneran-tany anatiny ny Yehoshua amizay indrindra fa ny étranger ianareo vahiny mirasonareo tonga soa ty amin'ny Yehoshua dia nasoaly taontsika iariva afaka atsika. Sotra betsaka dada Iava-malala ny amin'izany teny izany. Sotra betsaka noho ny amin'ny fampianarana, sotra betsaka ny amin'ny teny fiainana, sotra betsaka ny amin'ny fanazavana. Voninahitra anao dada Iava-malalako sy Yehoshua. Vonjeo ny olona tsy ho faty intsony. Vonjeo ny olona tsy ho maty ny zavatra ampianarany ireo fanahy ratsy devony Satana ireo izay mbola mamadika ny hatsarany efa vitanao, efa nanova fanekena anao dia mbola didiro zareo hiverina foana ny olona. Sotranao dada Iava sy Yehoshua fa nirahanao sy ady lay zanakao dada Iava, lay zandrinao Yehoshua hitondra ny hatsarana sy ny famonjena ho an'ny olombelona. Voninahitra anao mandrakizay ka io teny sy ny fampianarana hitondra soa ny olona zay voalatra any amin'ny fiainana. Vonjeo amin'izay ny hafa-firena rehetra dada Iava, zay rehetra ny ampitan-dranomasina vonjeo daholo dada Iava-malala. Vonjeo zay voalatra any amin'ny fiainana mandrakizay. Afaingano ny fidiran'izy rehetra tamin'izao fanjakana masina izao. Misotranao afa tsy tarehdrehetra ny dada malako Iava fa ho faingana dia ho faingana ny asany. Misotra betsaka dada malako, voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehoshua anaovan'izany vavaka rehetra izany. Halleluia, amen. Dia miraso antsika rehetra samy teny Yehoshua mafito izany fampianarana ho amin'ny anatin-drea velomatoa.